tokony fitiavanao lalipaka sy maharitrodori hafalina sesilany no ao anatiko ao sambatra fa eo ianao tsy to amina no mamikio rayanao anilako tsy misy atahorako raha eo ianao Jesu tafatoetra mafy ato ampoky anao Mafy ato ampoky anao vato fehizoro ilay fitia fototry orena ny finoako fitahina fenono arotsany hoanao dereo meu azy ny fonao amina no mamikio tsy tongatonga foana izay fa misy firafitra zay mirindra nanamboaranao anay koa ampio zay mba hikojakoja ny vatana sy ny fahasalamana araka ny sitraponao no ny fitahina no ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatany izy vavaka izany amen. Eny ary izy ity moa dia azo tentsika hoe isy karazana Paul ihany ao aorianao ahafahana mahazo ny hevitry ny tsiray avy fa dia ho atomboka amin'ny ara-pahasalamana izany manana misy slide 52 isan'ny anetoka dia mino fa napaharetana isika eo amin'ny fandiniana izany rehetra izany. Zaraintsika ary ny izy ny lohahevitra androany dia ny hoe hitantsika tamin'ny lasa ny amin'ny
ny amin'ny cancer sy ny zavatra maro a am'ty androany ity sika dia hidinikany amin'ny hoe misy tombotsoa ny fitsaharana. Ameko ataontsika hoe ny reste zany vitamine F io misy vitamine isan-karazany fa ty vitamine ty de vitamine zay ilaitsika ihany koa dia ny vitamine F. Nohariny mpamorona ny fitsaharana, nohariny ny fitsaharana tsika dia noharina mba hitsahatra. Ny fitsaharana dia nomena tamin'ny andro famoronana raha mijery sika Genesis 1:7-5 dia noharin'Andriamanitra isy ny alina ary isy koa ny andro. Ary tamin'ny andro fafito Andriamanitra dia nanome ny sabata ho fitsaharana. Zany hoe misy fitsaharana zany a isan'andro eto alina, de misy fitsaharana ao aorianan'ny enemana, aorianan'ny enin'andro dia ny andro fafito dia fitsaharana. Nomen'Andriamanitra tany amin'ny famoronana izy ireo. Ny torimaso dia zava-dehibe eo amin'ny fahasalamana toy ny sakafo sy ny fanatanjahantena. Ilaina toy ny sakafo sy ny fanatanjahantena ny torimaso. Ny hodiniantsika amin'ity hariva ity dia ny hoe fitsaharana ara-batana, fitsaharana ara-tsaina, fitsaharana ara-panahy. Ahitsika vitamine R ireo vitamine R. Maro amintsika aty amin'ny faritra Amerika Avaratra aty miasa mafy tsy ampy torimaso sahirana. Eo amin'ny 30-70% ny olona dia matory latsaky ny 9 ora isaky ny alina. Tsika tena maro am'zany de hoe tsy ampy ny torimasotsika. Manao ahoana moa ataontsika hoe ampy how much sleep is enough ny torimaso atraizana atao hoe ampy eo amin'ny adiny 7-8 isan'andro eo no ilaitsika. Ary ny olona zay matory mihoatra ny adiny 5 de efa tsy mety koa zay misy aretina hafa indray zay, misy depression na déprime sy ny karazany fa 7-8 latsaka tsy mety, mihoatra de tsy mety. Ary rehefa dinihana tamin'ny fandinihana natao maneran-tany eo amin'ireo mpianatra mihoatra ny 17 500 mpianatra dia ireo zay matory mihoatra ny adiny 7 isan'andro dia afaka milaza ny fahatsarana eo amin'ny ara-pahasalamana. Ilaitsika zany ireo mpianatra amin'ny université zany zay olona ampy torimaso dia lasa ho salama tsara. Eto dia ny amin'ny fifoazana mialoha ny ilaina misy ifandraisany be dia be eo amin'ny immune système-tsika ny torimaso. Fa ireo olona zay tsy ampy torimaso indrindra torimaso aloha da tsika ny amin'ny torimaso amin'ny 10 maraina de tena ilaina indrindra. Fa ireo zay olona tsy ampy torimaso zany manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 3 maraina dia misy fitotonganana eo amin'ny 20% isan-jato eo amin'ny fiasan'ny système immunitaire. Ireo zay tsy ampy torimaso amin'ny 3 hatramin'ny 7 de 30% isan-jato ny fahasimbana eo amin'ny immune système. Hitantsika zany fa ny tsy fahampiana torimaso dia manimba tanteraka ny fiarovana ara-batana eo amintsika. Ary zany ny fahasimbana zany dia elaela mihitsy maharitra ho amam-bolana ny vao tavaverana. Hitantsika eo zany fa ireo tsy ampy torimaso dia vonsery mora azon'ny aretina ny virus, ny coronavirus ny karazany. Hitantsika fa ilaitsika ny manana fiarovana matanjaka. Hitantsika eto ny fiantraikan'izany torimaso zany eo amin'ny fianarana. Ny olona ampy torimaso dia ambony kokoa ny notiny, mahavita tsara kokoa eo amin'ny ny fanadinana zay ataony ary mahomby kokoa eo amin'ny fianarana akademika. Hitantsika fa natao ny karazana fanisana nanerana ny tany manerana ny firenena zao no hita fa ny olona zay salama sy matory aloha dia tsy manana problema mihitsy amin'ny torimaso. Milaza izy ireo ny 5-7% isan-jato ireo dia milaza fa ampy torimaso tsara, manana fahasalamana tsara
ary laza fa akavitsiana fotsiny mba mahatsapa-tena ho reraka ary reo olo reo dia mitondro tena ho maraina, olon'ny maraina de tsy manana fa aretina ara-medikaly loatra reo olon'ny maraina ireo ny hitantsika am'zay fa ny 27% ny olona ihany zay fa ny 59% ny olona zay nanontaniana dia maninona milaza fa tsy ampy torimaso mahatsiaro tena vizaka sy reraka ary mahatsiaro olana eo amin'ny tokantrano ary tsy ampy ny firaisana eo amin'izy ireo. Atsika eo fa misy fiantraikany ny tsy fahampiana torimaso. Ny hormone anisan'ny lehibe ao amin'izany torimaso zany de mélatonine hitantsika eo fa misy mivarotra ny mélatonine io fa ny zavatra lazainy eto dia tsara kokoa ny mampitombo mélatonine zay ananantsika noho ny maka mélatonine any ivelany satria de mandamina ny rythme-ny torimaso manatsara ny hery fiarovanao amin'ny ara-batana, miaro ny système nerveux dia izy koa dia maninona miditra tsetra eo amin'ny firindran'ny ati-doha amin'ny ankapobeny. Io mélatonine io no ataontsika hoe mitarika ao amin'ny torimaso mirindra ary avo de avo izy io amin'ny fotoana mialohan'ny hatoriana. Hitantsika eo fa mélatonine moa dia karazana hormone zay azo avy amin'ny karazana azontsika amin'ny tanin'andro amin'ny alalan'ny ainandro amin'ny ny olona zay mahazo andro tsara dia karazana hoe micharge an'io mélatonine io ary mitombo izy io amin'ny fomba fitahirizana azy, tahirizan'ny vatana izy io de avoakany vatana amin'ny alina ary izay dia hitantsika eo fa mitombo zay famoahana zay rehefa tonga ny takariva ary eo amin'ny amin'ny folo eo izy io dia misy karazana pic zany hoe fitomboana lehibe dia mihamena amin'ny maraina. Misy hormone koa eto de nataontsika hoe ghreline sy leptine. Ny ghreline dia karazana hormone izay mitarika ho amin'ny milaza hoe nona, ny leptine de milaza hoe voky aho, noho izany ny tsy fahampiana torimaso de mitarika ny vatana ho nona mandrakariva satria mahatonga an'ilay ghreline hiakatra foana izany ary tsy fahampiana torimaso koa de mahatonga ny tena ho tsy mahalala tena ho voky satria tohanan'ny tsy fahampiana torimaso ny leptine. Noho izany reto ny hormone zay hitantsika eto amin'ny maraina no miakatra ireo ghreline ireo fahatsapa-tena ho nona dia totongana. Toy izany koa ny growth hormone na ny hormone zay mampitombo antsika io dia miovaova mandritra ny andro fa amin'ny alina izy dia hitantsika eto aoriana sakafo de mitombo ka izy ireo zany dia fantatra fa ny olona zay tsy ampy torimaso dia mitombo vatana miha-matavy ny olona zay matory ny eto le growth hormone na ny hormone mana lehibe zany dia ny olona zay matory aloha zany de mahazo tombotsoa avy aminazy io. Hitantsika eo fa ny fitomboana betsaka indrindra amin'ny growth hormone dia eo amin'ny adiny iray ao aorianan'ny torimasotsika ka ny ankizy tsy ampy torimaso dia tsy manana growth hormone loatra am'zay misy fiantraikany any amin'ny fitombon'ny zaza zany tsy fahampiana torimaso satria io growth hormone io de miseho ao aorianan'ny torimaso. Hitantsika eto ny tsy fahampiana torimaso maharitra dia miteraka aretina diabeta, tosi-dra, ny fahatavezana sy ny areti-po. Ny antony de efa voalaza teo noho ny antony maro fa misy fifandraisany amin'ny vatana sy ny saina ny torimaso ary mampikorotana ny hormone ao amin'ny vatana izany.
Ny tsy fahampiana torimaso dia misy fiantraikany eo amin'ny fahafahantsika manao zavatra, eo amin'ny fanaovana planina, eo amin'ny fananana concentration na hoe fifantohana, eo amin'ny fahatomombanana ara-batana sy eo amin'ny ireo kojakoja ara-tsaina dia misy fiantraikany ny torimaso. Noho izany andao hoe ao amin'ny eo am-pandriana no ho tafatombona fa tsy anino, tsy hitondra aretina ara-piarakodia. Aoka antsika eo amin'ny andamy fotoana eo amin'ny fandriana fa tsy hitondra aretina amin'ny fiarakodia. Hitantsika manko fa ny olona tsy ampy torimaso dia matetika manao accident, ary aoka tsy hitehitra amin'ny caféine sy kafe sy dité sy zavatra manaitra isika rehefa tsy ampy torimaso mitondra tômôbila, fa aoka hitehitra amin'ny fahampiana torimaso ara-dalàna. Ahoana no ahazoana ny tombotsoa be indrindra amin'ny torimaso? Torimaso dia hitantsika eto misy karazana cycle izay ataontsika hoe stage 1, 2, 3, 4 dia miverina. Hitantsika eo fa ao amin'le rehefa manomboka matory isika eo amin'ny 7 minitra eo dia tonga amin'ilay hoe rendremana. Rehefa rendremana isika dia miditra amin'ilay hoe tafandro mandry dia matory dia lalina tory dia tonga amin'ny torimaso izay tena lalina dia lalina. Zay dia ataontsika hoe very deep sleep. Mandritra ny fotoana ity stage anankiray sy dingana anankiray ity dia maharitra eo amin'ny adiny iray sasany eo, ny hatramin'ny torimaso rendremana zany ka hatrany amin'ny tena torimaso lalina dia lalina. Any amin'ny torimaso lalina dia lalina any misy an'ilay olona mandeha matory mihitsy efa mandeha torimaso mandeha amin'ny alina matory eo zany ilay ataontsika hoe eo ilay tena ilay torimaso lalina, eo ilay fanavaozana ny vatana, fanatsarana, eo ilay tena fanatsarana ny vatana, manala ny harerahana sy ny karazany, ka ilayntsika no tonga amin'izay torimaso lalina izay. Misy fanafody izay mampatory fa misakana ilay torimaso lalina. Ataontsika hoe benzodiazepine ireny zao ny torimaso avy amin'ireny dia tsy tonga, tsy mitarika antsika ilayntsika kely izay mitonga amin'izay eto ny vatana dia manomboka malefaka mbola tsy azo foazina, fa tonga eto isika dia tena torimaso tanteraka. Aoriana izay torimaso tanteraka izay dia miverina tsikelikely dia tonga amin'ilay ataontsika hoe rapide eye movement na hoe mihetsiketsika maso. Eto zany maso dia mety matory ato isika dia tena misy ilay hoe off mihitsy zany brain, tsy mifandray amin'inona fa tena tapaka ny fifandraisana, dia eto mahatonga ny ati-dohantsika manao ny fanavaozana rehetra. Raha mianatra isika ka manao fitadidiana dia amin'io no ny zavatra rehetra nodinihantsika mandritra ny tontolo andro iny dia alamin'ny ati-doha izy ireny apetrany amin'ny karazana tiroara isan-karazany dia ao ny ati-doha matory izy maka sasatra eto. Rehefa tonga atao amin'iray metro indray zany dia miasa mafy indray ny ati-doha dia vatany eto tena malemy dia malemy. Ny eto zany atao amin'ilay hoe REM, rapide eye movement. Raha matory ny ankizy na misy olona matory dia jereo sokafy ny maso, fa misy fotoana izay tonga amin'ny maso izay mihetsiketsika be, ary eo zany ny mahatonga ny ati-doha miasa mafy mandamina ireo zavatra dia mitondray ilay cycle stage 1, 2, 3 dia maninona ilay torimaso lalina dia mihamiena mandra-parain'ny andro. Izany hoe amin'ny folo eo zany tonga ny torimaso lalina indrindra dia manomboka mety tsy lalina intsony izy, fa manomboka maninona isika eto ilay manomboka mifo matetika, eto amin'ilay hoe mifo dia manomboka mitombo ilay fifoazana, dia rapide eye movement koa miha-lehibe. Hitantsika eo zany fa eo amin'ny 6 cycle eo amin'ny 5 eo mandritra ny alina manontolo ny ataontsika. Rehefa ohatra ka any amin'ny fotoana izay tokony atoriana misy manaitra tapoka ianao dia maninona dia ao izy miasa hoe tapa-torimaso dia vizana, fa eto zany ilay fotoana fifoazana, any ny fiafarany, any ilay fotoana fifoazana. Noho izany ny torimaso lalina dia ataontsika hoe manamelombelona, ary izay dia ilana mba hahatonga antsika hanana enerzia sy hahatonga antsika manana hoe tena ao tsara zany maraina dia
nahatoky tsara ao tsara. Raha ohatra ka misy zavatra tiantsika hovana eo amin'ny torimasontsika raha patorialina loatra sika dia hovahina tsikelikely zany ohatra hoe matory amin'ny 1 dia avy eo hovana kely hatramin'ny 10 sasany dia avy amin'ny 10 dia amin'ny 9 ary mila fanatanjahantena ampiarahana amin'izany na dia amin'ny weekend aza fotoana na dia tokony arahana zany fa tsy hoe amin'ny fotoana miasa dia miova fa amin'ny weekend dia matory be mila atao mitohy ilay sy régulier ilay fiovana. Noho izany ahoana ny hahatonga antsika hanasa fatoriana tsara mila azo lazaiko teo dia mila tanin'andro isika, mila rivotra madio, mila fanatanjahantena dia misakafo aloha. Tokony any amin'ny 5 amin'ny 4 dia vita ny sakafo hariva. Ilaina zay raha nanana torimaso lalina satria hitantsika teo fa amin'ny atoandro no mi-charger ilay vatana mba hahatonga mélatonine ho vokatra tsara mandra-pahalin'ny andro. Inona koa ny atao ahazoana sy ny mahatoky tsara? Mila manao zavatra régulier zany tsika ny amin'ny torimaso sy ny fifoazana. Ohatra hoe zany fo maraina amin'ny 5 na amin'ny 4 na amin'ny 5 sasany dia ataovy mitohy sy régulier zany zavatra zany. Toy izany koa dia esorina zavatra rehetra izay manelingelina alohan'ny hatoriana, misy stress eo, misy anxiété eo, misy fitebitebena eo dia aiza hoentina any amin'ny toerana fandriana, misy mijery télévision amin'ny alina dia mijery film mampatahotra sisa dia manimba mandroba ny torimaso mamy zany. Aoka isika ilamina alohan'ny hatoriana, esorina zavatra rehetra manaitaitra, ny kafe ohatra dia tsy dia mahasoa loatra indrindra amin'ny alina. Aoka ny torimaso dia matetika atao amin'ny alina fa tsy atao amin'ny atoandro. Rehefa manao torimaso be amin'ny atoandro isika dia tsy afaka matory loatra amin'ny alina. Ary indraindray dia mila manao ditongotra milamindamina any aloha ny torimaso dia faranana amin'ny rano mafana fandroana izany. Eo amin'ny toerana fatoriana indray dia aoka ho maizina tanteraka. Misy isika dia manana télévision amin'ny toerana fatoriana. Aoka tsy asiana zavatra toy izany eo amin'ny toerana fatoriana fa maizina, mangina ary eo amin'ny température amin'ny 68 degré any ho any 68 70 mila toerana somaro cool zany ny fatoriana. Ampiasao ny fandriana ho karazana fatoriana fotsiny ihany fa indray dia eto eo am-pandriana daholo ny comptabilité rehetra natao sy ny zavatra rehetra dia maninona lasa toerana fanaovana asa ihany koa ny toerana fatoriana. Aoka hisy rivotra famezivezy ary ho ara-dalàna ihany koa ny ondana sy ny fandriana. Arao ny torimaso voajanahary hoy Benjamin Franklin milaza fa ny torimaso aloha sy ny fifoazana maraina izy dia mitondra fahasalamana sy harena ary fahendrena. Marina dia marina izany. Aoka ho tomombana ny vatanao. Aoka ho tomombana ny vatanao noho ny fampiasana ity vitamine F ity. Vitamine F izay miteraka relaxation, récréation, méditation. Hitantsika eo zany famoronana indray fitsarana ary fisaintsainana. Mila an'io vitamine F io tsika isan'andro. Amin'ny alina dia ampiasana izay ilay vitamine F isan'andro zay isan-kerinandro ary isan-taona. Hitantsika eto zany ny amin'ny inona tokony ataontsika isan'andro dia tokony hanana relax milamina ary manao zavatra izay hafa noho ny fanaontsika raha pitarika posiposy mandritra ny tontolo andro dia maninona ianao mba matory kely anao amin'ny alina. Raha ohatra ianao miasa baosy mipetraka foana dia mba manao zavatra kely mandeha tongotra na toy izany mba hovana zany ilay izy. Isan'andro dia mba mandany fotoana miaraka amin'ny natiora na dia ditongotra amin'ny zaridaina fotsiny aza. Ary aoka isika dia hanao méditation kely amin'ny zavatra mitarika pozitiva sy maninona vaovao hitantsika isan'andro dia zavatra mitondra fahakiviana fa zavatra mitondra fampaherezana zavatra mba tiantsika izay. Zay ilay ataontsika hoe vitamine F fitsarana isan'andro na hoe vitamine R rest na vacation isan'andro. Ny tombontsoa dia raha ohatra isika te hanao napy kely na atao torimaso kely amin'ny andro dia aoka fantatsika fa manatsara ny fomba fiaina ihany koa ny torimaso kely.
mahatonga antsika hanana alertness na momba mahatsikaritra, momba kingakinga, manampy ny émotion antsika io a, manampy ny fihetseham-pontsika sy ny eritsaitsika sy ny fomba fiasantsika napy. Io a dia misy fiantsaikany eo amin'ny fitadidiana na fitadidiana anarana izany na fitadidiana eo amin'ny zavatra kolokoloin'ny tanana dia manatsara antsika, mahatonga antsika ho aroused na somary tonga saina. Izy io zany de tsy tokony ohatran'ny 20 minutes izy io satria maninona, raha ohatra isika ka tonga any amin'ilay ataontsika hoe deep sleep tsy han'ny tandrona dia maninona zay, mila fotoana be dia be isika eo amin'ny adiny iray sasany vao torimaso, ka raha tonga isika ka any no tapaka ilay napy dia maninona, dia tsy mahasoa indray ilay izy fa napy zany eo amin'ny 20 minutes eo dia amin'ny 2 amin'ny 4 ora eo dia ilaitsika izay, ilaitsika izany tsy natao tara loatra zany le napy fa aorianan'ny sakafo atoandro mandritra 20 minutes eo, fa raha tara loatra izy dia manimba ny torimasontsika amin'ny alina indray. Ilaitsika ilay fitsarana ara-tsaina. Ahoana no hahatonga antsika hanana fitsarana ara-tsaina? Indraindray dia maninona isika, be dia be ny stress eo amintsika, soroy aza dia manao zavatra maro loatra indray atao, sady mijery, manao ny compte ara-bola, mijery momba fahasalamana, amin'ny telefaonina ary, manao zavatra maro, manao commitment be loatra, manao commitment zany na manao filazana, fanapahan-kevitra sy aman'olona amin'ny zavatra maro hoe zanao an'ity, eny ary fa ataoko io, anao an'izao hitantsika fa indraindray tsika dia mametraka ny tenantsika eo amin'ny zavatra izay maro loatra izay tsy araky ny saina sy ny vatana manatanteraka azy. Zay zany dia manimba ny fitsarana ara-tsaina izay. Jereo ny priorité eo amin'ny fiainantsika dia arao izay mety mahasoa, areoko antsika hanana fifantohana eo amin'ny zavatra anankiray. Zay zany zavatra tena ambara eto. Jereo ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fianakaviana, ny vady sy ny zanaka sy ny sisa ny sisa, dia ampiaro ny amin'ny priorité ny laharam-pahamehana. Eo amin'ilay fitsarana eo amin'ny ara-tsaina dia ilaitsika ny maka fotoana fohy isan'andro mba ahazoantsika mandini-tena, na vavaka io na miresaka aman'olona io na somary mitsahatra karazana manao méditation kely, ilain'ny saina no karazana manao miato misitaka kely isan'andro. Mety misy olona mahazo massage eo, hitantsika fa ny fumée dia miaraha amin'ny olona izay mimehy fotoana fohy izay ahafahantsika mitolakaka ozony gasy, na manao deep breathing na manao mitsanona kely dia maka miaina lalina, dia maninona izy eo, ilaitsika satria mitondra fitsarana ao amin'ny saina izany. Fitsarana isan-kerinandro amin'ny andro fafito, ny toe-batan'ny olona dia noharian'Andriamanitra hisy karazana fitsarana isan-kerinandro ao anatin'ny enemana zany. Milaza fa nisy natao tany Angletera hoe natao 74 heures fotsiny ny herinandro dia maninona, tsy rehefa tsy nahasoa izy dia nohavana. Tany Frantsa dia natao hoe 10 andro indray miasa dia mijanona, dia nahoana, KO fotsiny mpiasa reraka. Andriamanitra dia efa nohariana nahary ny olombelona ho hisy fitsarana isaky ny 7 andro, andro fahafito, ary izay zany dia mahasoa antsika eo amin'ny lafiny ara-panahy izany, ara-batana, ara-tsaina eto ilay hoe fitsarana ara-panahy. Ataovy izay hanana fifandraisana amin'Andriamanitra ho laharam-pahamehana, mangatan'Andriamanitra hitariky anao, hanome anao fahendrena. Indraindray isika dia tena sahirana be mandritry ny enemana, ary tombotsoantsika ny manana andro iray izay tsarana, ampiena ny anxiété-sika sy ny fitebitebenao amintsika zany. Noho izany raiso ho fitsarana ara-panahy
andro ray isan-kerinandro. Ary io andro ray io de tena ora feno io 24 heures mihitsy izy io. 420 ora. Baiboly moa de milaza hoe sabata. Aoka zany na ny telefôna aiza de atrahatra, apetraka ao ny zavatra rehetra fa aoka hifantoka amin'ny fitsarana firaisina amin'Andriamanitra sy fianakaviana zany fotoana izany. Hoy ny voalaza ao Matteo hoe makanisa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mahavesatretana fa zaho nanome anareo fitsaharana. Zaho nanome anareo fitsarana. Ny fitsarana de manavao. Ny fitsarana de hitantsika teo ny isan'andro, isan-kerinandro ary isan-taona de mba tsara koa mba maka vakansa kely. Satria ahatonga antsika ho mahomby kokoa, misy vokany kokoa ny zavatra ataontsika am'izay. Ny fantatra fa ny olona zay manao vakansa kely dia mihena ny fahafatesany amin'ny alalan'ny areti-po. Ary hitantsika fa misy fifandraisany fiatraikany eo amin'ny saina sy vatana ny fananana vakansa. Noho izany vakansa io dia mahasoa eo amin'ny lafiny ara-tsaina koa. Mba mila maka fiatahana kely zany amin'ny fanaovana vakansa amin'ny toerana zay misy fialan'ny vatana sasatra. Hitantsika eo fa nisy étude natao reo olona zay misy efa 12 000 lehilahy nanontaniana, reo zay manao vakansa kely isan-taona dia miena ny risque ny fahafatesany. Noho izany raha atao fampitirana eto dia ny fitsarana tomombana dia mampitombo ny concentration antsika, mampitombo ny hery ao amin'ny vatana, mampihena ny fitebitebena sy ny ny olona kizitina de mila fitsarana tanteraka. Miena ny olona zay von'ny dépression, déprime zany, ary mitarika antsika ho tanora lalandava izany. Ny olona tsy ampy torimaso sy reraka dia antitra loha ihany izy. Fa reo zay manana fitsarana dia mitahiry ny fahatanorana matetika. Mampitombo ny fomba fahaizantsika mitsara, manatsara ny tosi-dra, mampiena ny stress ary mahatonga antsika hanana fahatsapana ho sambatra. Zavatra tsotrany ny olona ampy torimaso de sambatra kokoa noho ny olona ampy harena sy vola. Noho izany mova ianao ampy fotoana atorinao, mova ianao manana fotoana manokana isam-batan'ny olona, mova ianao manana fotoana manokana ho amin'ny fianakaviana, mova ianao manana fotoana iala sasatra anaovana vakansa, mova ianao manana fotoana iarahana amin'Andriamanitra fomba manokana. Ireo zany de mitarika antsika hanana fiainana voalanjalanja, fitsarana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ny fitsarana dia manavao, manatsara, mitondra fahatanorana, mitondra fanavaozana fahoriana indray. Noho izany aoka isafidy ny hanana fitsarana isika ho priorité eo amin'ny fiainantsika. Zay zany ny hafatra ara-pahasalamana tamin'ity takariva ity. Aoka ho ampiaritsika izay fitsarana izay. Tompony ombantsika mba ahazoantsika manana fiainana voalanjalanja. Izao indray dia fivaliana ho antsika ny mandray ny pastora Paul Ratsara. Ny antondresaka moa dia mitoy ihany amin'ny hoe Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Ary mino aho fa hitondra fitsarana ho ara-panahy ho antsika ny toromarika izay omen'ny hoentin'ny pasteur Paul Ratsara dia menanao fitenena pastora. Saotra betsaka Dr Abel, faly miarahaba antsika rehetra zay manaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao. Misy ihany koa moa ireo zay vao androany no manaraka an'izany fandarana izany. Miarahaba antsika rehetra, Andriamanitra ny fiadanana ne omba antsika menakafy. Ka ity fotoana androany ity dia fotoana andraisantsika hery tokoa araky ny tamin'ny lasa. Misaotra be deaibe Dr Abel ny amin'ny fanazavana, ny amin'ny fialan-tsasatra. Tena feno de feno tokoa izany ary inona fa ampiatra an'izany itsika menakafy ho an'ireo zay efa mampiatra moa dia aoka ho tohizany zany. Ary ho an'ireo zay mbola sahirakirana eo amin'ny fampiarana an'izany dia ilaina ny manomboka
araky ny voalazany teo dia atomboka izany aoka tsy mikivo hoe za de fa tsy am'izany mihitsy aloha de toizana ihany izao fomba fiainako zao fa ilaitsika ny manao ezaka satria ny tenatsika dia tempolin'Andriamanitra ka tsy maintsy kolokoloina izany. Misaotra azy isika ny amin'izany ezaka lehibe izany, zava-dehibe tokoa. Tonga indray zany ny fotoana izay andinitsika anohizana ny dinidinika ara-tsoratra masina izay mifototra indrindra amin'ilay hoe Kristy, ilay tsy mandao amin'ny sarotra. Ilaitsika izany satria miasarotra tokoa ny fandenjavatra. Raha jerena amin'ny manodidina dia azo lazaina fa miatrika fotoan-tsarotra izao tontolo izao amin'ny isaky ny firenena ary eo amin'ny kontinanta ary eo ihany koa eo amin'ny sambatan'olona misy akony daholo zany rehetrarehetra izany. Koa androany zany isika dia andinika indray lafiny anankiray am'izay efa natomboka ihany, loha hevitra midadasika manko ny amin'ity hoe fiaviany Kristy ity. Ka ilaitsika ny mbola mijery ny lafiny anankiray amin'izany de le hoe le fanantenana mahafinaritra. Andeha ary anondrika ny lohantsika ivavaka indray isika, ivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao fa nomenao an'izao fotoana izao, azahoanay manohy indray ny fandiniana ny teninao raha vao nandray tombotsoa, nanana tombotsoa manokana nandray fampianarana momba ny fahasalamana. Sokafy anokatra ny baiboly zahay ankehitriny, mangataka anao mba hanampy anay hanokatra ny sainay sy ny fonay, azahoanay manatotosa sy manatanteraka an'izany toromarika avy aminao izany. Amin'ny anaran'i Kristy, ilay tsy mandao amin'ny sarotra, no hanonanay an'izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra moa zany izay efa nidinitsika tamin'ny lasa dia le hoe ny amin'ny fiaviany Kristy. Mamitona kely zany androany satria zava-dehibe zany. Ny anarantsika tamin'ny lasa le hoe ho avy Jesosy, ary nasehontsika tamin'izay fotoana izay ny amin'ny hoe ireo famantarana maro samihafa, ny arety mandringana izay hita amin'izao fotoana izao mampalahelo fa miakatra izany zavatra izany eo amin'ny firenena sasany. Famantarana daholo zany rehetrarehetra izany. Ao ihany koa ny akony hita eo amin'ny akony eran-tany zany efa ny anarantsika, eo amin'ny isaky ny firenena, eo amin'ny kontinanta, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, hita daholo zany ny akony zany rehetrarehetra izany. Eo ny tsy fampitsakafo aterak' zany, hita daholo zany rehetrarehetra izany. Ny anarantsika tamin'ny tapabolana lasa izany. Misy akony ihany koa zany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, misy akony lehibe. Misy akony ihany koa zany eo amin'ny lafiny fiarahamonina. Voalazany tenin'Andriamanitra ny anarantsika tamin'izay fotoana izay le hoe tezitra ny firenena. Hita tokoa zany ary milaza miara-mahita ny tenanay raha ohatra ka manizingizina an'izany. Zany ihany koa dia ahitantsika ny korotandrotana eo amin'ny fiarahamonina, korotandrotana eo amin'ny firenena samihafa. Hitantsika eto ny fanehoana izany fahatezerana izany eo amin'ny firenena sasatsasany, ary hita matahotra ny olona araky ny hita eto ny amin'ity virus corona ity, dia matahotra ny olona araky ny hita mampalahelo. Ohatra fa any Madagasikara ohatra, any Madagasikara dia mitombo izany ankehitriny ary miezaka ny fanjakana mba hanatanteraka an'izany, mba hanao ny fomba rehetrarehetra azahoana mifehy an'izany zavatra izany, kanefa mbola sahirana de sahirana, matahotra ny olona be dia be. Misy ny olona zay efa maty mihitsy amin'izao fotoana izao any Madagasikara koa. Any amin'ny firenena hafa moa dia
ahitana be diabe ny vokatra zany zavatra izany. Hitantsika tamin'ny lasa dolo zany rehetrarehetra izany ny mosary araky ny hita tamin'izay fotoana izay tsy hoan'ireo zay tany mahantra ihany akory no tandomon-doza am'izany mosary izany, fa na ireo firenena manan-karena aza matanjaka aza dia mety ho tratran'izany satria tapatapaka ny fifandraisana eo amin'ny resaka sakafo sy ny fivezivezen'ny entam-barotra zany rehetrarehetra izany, ny fivezivezen'ny olona ihany koa dia misy akony lehibe tahaka an'izany ny orohoron'ny tany efa hitantsika daholo zany rehetrarehetra izany, ny fankalana, eo ny fitiavam-bola, famantarana daholo zany, eo koa ny fizotran'ny fiainana, na dia eo aza ny corona dia mbola mandeha ny fampakaram-bady zany rehetrarehetra izany, eo koa ny fitiavana rendrarendra, eo ny tebiteby araky ny efa nianarantsika teo dia zava-dehibe tokoa ny filaminan-tsaina, kanefa hita miharihary amin'izao fotoana izao fa mitombo izany tebitebin-tsaina izany. Ny fitoriana ny filazantsara ihany koa dia famantarana lehibe amin'ny fiavian'i Kristy, ka reny rehetrarehetra ireny zany dia efa nianarantsika tamin'izay fotoana izay hoe efa nitombotra izany fiavian'i Kristy izany. Tsy ho ela dia ho avy izy satria ny famantarana rehetra dia efa miseho zany ary kely sisa dia efa hifarana ny tantarany tany. Zao anefa tian'Andriamanitra hovonjena isika rehetra ary izany mbola anaovana an'izao fotoana izao, anarantsika nyity fandarana ity mba hahatonga antsika anana an'izany tombontsoa izany, tonga antsika anatona an'Andriamanitra bebe koa hatrany mba hiomana amin'izany fiaviany Kristy izany. Koa amin'ity eto ny anarantsika tamin'izay fotoana izay koa ilay ny amin'ilay mpanompo ratsy fanahy, ilay mpanompo ratsy fanahy izay milaza manao hoe mbola ho ela ny mpanompo, ny tompo vao avy dia manararaotra ao, manao zay azo atao rehetrarehetra amin'ny fanaovan-dratsy sy ny sisa. Izany rehetrarehetra izany dia tena mampidodoza tokoa. Koa amin'ity androany ity ry havana dia mbola mahafisina indray zany, amafisina Kristy raha andao ny mpianatra izy dia lazainy ao amin'ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 7, hitantsika hatramin'izay zany ny famantarana dia eto dia mbola manizingizina Jesosy Kristy manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho ao an-tranony raiko misy fitoerana maro ratsy zany, dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray. Izy tsy manao mety ho avy angamba ho avy indray, tsia dia ho avy indray, zany hoe azo antoka zany. Zay ny zavatra tianambara eto, aoka tsika tsy hisalasala mihitsy ny amin'ny mahazo antoka ny fiavian'i Kristy. Zava-dehibe zany eo ampetrena ny fiainana, ary zany ny planina zay fa napetrak'Andriamanitra mba tsy andao zany antsika amin'ny sarotra mako zao fiainana izao, misy ny zavatra maro manahirana, ka dia zao nanao planina mihitsy Andriamanitra mba ho avy izy, ho avy indray andray antsika, anala antsika amin'ity toerana ity, satria ny vahaolana lehibe indrindra ry havana dia ny vahaolana ny amin'ny fiavian'i Kristy. Kristy no vahaolan'ity planeta ity. Ho avy indray aho andray anareo, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no toeranareo koa. Mahafinaritra zany hoe hiara-mitoetra, hiara-mipetraka amin'ny Kristy zany ny fandaminana zay efa nataony. Azo antoka zany zavatra izany, ary ny anjely dia efa nanizingizina ny amin'izany ihany koa. Kristy zany dia nilaza, dia namafisiny ny anjely izany ao amin'ny asan'ny apôstôly 1:7 ka hatramin'ny 1:11. Raha nitsangana Jesosy Kristy dia zao niona tamin'ny mpianatra izy, dia zao lazainy eto
ary rehefa nilaza izany Jesosy, rehefa niteny izy hoe azo hery ianareo, nanao teny fikasana izy ny amin'ny andraisan'ny mpianatra ireo ny fanahy masina, ary rehefa nilaza izany Jesosy de nakarina izy. Raha mbola nijery izy ireo ary nisy raona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy, de teo ny mpianatra ny andrandra nijery ilay tompo malalan'izy ireo. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy anjely izy ireo teo anilan'ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? De zao le teny fampanantenana mahafinaritra ry havana, iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niaraka ho any an-danitra, niakatra ho any an-danitra zafady. Ny anjely zany dia nanamafy an'izany fanantenana azo antoka, fanantenana mahafinaritra, tsy tokony isalasala zany tsika ny amin'ny fiavian'i Kristy ny lazany zany. Reo anjely nanamafy an'izany, ary ao amin'ny testamenta taloha aza de efa nahitana an'izany. Enoka lay niarany nandeha tamin'Andriamanitra, nanana fifandraisana ety de ety tamin'Andriamanitra, ao amin'ny Joda ny 14, toko anankiray ihany manko izy io, ny 14, de zao ny voalaza eto. Ary Enoka koa lay fahafito nandimby any Adama de efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe indro tonga Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina. Efa naminany ny amin'ny iavian'i Kristy fanondrony indray. Azo antoka izany ry havana, tsy misy atahorana. Ao amin'ny Salamo 117 de mbola lazainy avy Andriamantsika ka tsy angina, afo no mandevona eo alohany ary tafio-drivotra mahery ny manodidina azy, manambara ny fiavian'i Kristy zany de faminaniana ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony indray. Ka izao azo antoka zany zavatra izany. Eo aloha zany alohan'ny amakitsika n'io andinina io de tiako ny manambara fa ny amin'ny fiavian'i Kristy de tena lehibe de lehibe tokoa izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, satria misy statistika zay omena dia voalaza fa 550 no resaka momban'ny fiavian'i Kristy ao amin'ny Baiboly, ary isaky ny andininy iray, zany hoe isaky ny andininy 5 ao amin'ny testamenta vaovao dia ny andininy iray am'izay de milaza ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Mahafinaritra zany zavatra izany. Koa noho izany dia tena ilaintsika ny mahazo antoka, tsy misalasala fa Kristy de ho avy indray. Fanantenana mahafinaritra zany. Rehefa hiaran'ny zavatsarotra manko isika vao tena ahitana mihitsy an'izany hoe ilana zany fanantenana izany. Rehefa hiaran'ny zavatsarotra isika dia mahatsiaro maivamaivana rehefa mahatsapa fa mandalo ihany zany zavatra izany, fa ho avy ilay fahasambarana mandrakizay. Azo antoka izany, toko tsy mamitaka lay nilazain'ilay tsy mandao amin'ny sarotra. Kanefa izao amin'izany fiavian'i Kristy fanondrony izany dia misy fitaka zay ialana. Ao amin'ny liko toko 2:20 ary hoy Jesosy, mitandreny fandrao ho voafitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe izano izy, ary koa efa akaiky ny andro ka aza manaraka azy. Izany hoe izany misy ny santoko, Kristy santoko mamitaka ary milaza manao hoe izano Kristy. Efa miseho zany, ka ilaintsika ny mamantatra zany ny tena hoe ahoana moa io. Eto dia ilaintsika tokoa ny mitandrina, ary amafisina zany ao amin'ny Matthieu toko 4:20 ary ny andininy 4 sy ny andininy 5. Inona moa no voalaza amin'ity Matthieu toko 4:20 ny andininy 4 sy ny 5 ity? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izano Kristy, ka maro no voafitany.
mampatahotra zany ry havana ny amin'ny hoe ho maro no voafitana, zany hoe fitaka tena tsara rafitra zany izy ity satria maro no voafitaka. Ka ilaitsika zany ny mahafantatra hoe ahoana no tonga atsika tsy ho voafitaka. Zany ny fanontaniana lehibe izay iarantsika mamaly amin'ity androany ity. Eto isika dia tsy hijeriny amin'ny hoe inona daholo ny karazana fitaka rehetrarehetra. Mampatsiahy aty ny amin'ny toe-javatra nitranga teo amin'ny banky tamin'ny fotoana anankiray. Tamin'ity toerana anankiray honia dia niely de niely tokoa ny vola santoko tamin'izany toerana izany, ary sahirana reo mpiasa tamin'ny banky. Ka inona ary no atao mba amantarana ny atao hoe vola santoko sy ny vola tena izy. Nefa raha ny nantsoina reo mpikirakira vola ao amin'ny banky mba hanao karazana fanofanana seminaire tao amin'ny toerana anankiray, reo manam-pahaizana momba ny fahalalana ny amin'ny atao hoe vola santoko sy ny vola tena izy no nandamina an'izany, no mpanazava tamin'izany. De tonga zany ireo mpiasa amin'ny banky, ireo mpikirakira vola, nanao hoe androany zany amin'ity seminaire ity de tena ho fantatra amin'izay hoe ahoana ny amantarana ny vola santoko sy ny tsy vola santoko. Hita edy daholo zany ireo karazany rehetrarehetra. De zao andro vitsivitsy no nampiasaina tamin'izany, lasa ny andro voalohany. Ny andro voalohany de zao ireo mpanofana dia manao fanadihadiana an'le tena vola izy no atao. Ny vola tena izy de zao hitanareo itsipika io, misy an'izao le izy, misy an'izao le izy, mazava jereo tsara nge de zay vita zay. De mbola tsy de misy ndray ny andro manaraka de mbola le vola tena izy ndray no dinihana. Gaga ny olona hoe fa vina ihany tsika ty no amantatra ny atao hoe vola santoko e, totrany tsy miseho mihitsy le vola santoko. Tapitra foana ny fiofanana, tsy misy vola santoko na indray mandeha aza ny voaka teo, fa de fanadihadiana ny vola tena izy. Lesona lehibe zany satria zao nampianarina zany reto mpiasa amin'ny banky reto ny amin'ny hoe amantatra ny tena izy, ka raha vao mitazona ny tsy tena izy ireo de tonga de fantany hoe tsy mitovy amin'ilay ny anarako nandritra ny andro vitsivitsy izany. Koa izao ny amin'ity fiavian'i Kristy ity, ny tena fomba anankiray ahatonga atsika tsy ho voafitaka dia ny amantatra ny amin'ny hoe ahoana moa ny fomba fiaviany, satria misy fampianarana maromaro. Mety hijerina any anankiray izany ihany angamba atsika raha ilainy zany, fa izao ny tena zava-dehibe dia ny amantarana hoe ahoana moa ho avy manahoana izy, amin'ny fomba manahoana. Satria araka ny voalaza eto dia misy zany hoe le fitaka zany de hoe maro no avy amin'ny anarako anao hoe izano Kristy ka maro no voafitany. Ahoana zany no amantarana hoe ahoana ny tena fiaviny. Eto zany dia araky ny voalaza eto eo amin'ny apokalipsy, amin'ny apokalipsy toko voalohany 17 ry havana, zao ny voalaza: indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na de zay nandefina azy aza, ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Eto zany dia hita le fiaviny, ny fiaviny tena marina zany, tsy la araky le voalaza hoe andao jerena fa ary Kristy avy anaraka, fa araky ny voalaza eto de zao ny maso rehetra ahita azy. Tsy zava-miafina zany izy io, ary na de nandefina azy aza, ny firenena rehetra ambonin'ny tany, zany hoe hitany rehetra zany izany fiavina izany. Fiavina ampabe maso, fiavina hitany rehetra. Zay ny voalaza eto. Ao amin'ny Matio toko 4:7-7:1 de mbola lazaina eto ny amin'ny hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany no fiaviany zanak'olona. Ny fiaviany zanak'olona zany de toy ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, de tahaka ho zany ny fiaviany zanak'olona. Zany hoe manerana ny vonontany, hita izany, hita, tsy miafinafina. Zay zany ny tena fiavina marina eto.
de mbola mafisina indray zany eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny 9:90 sy ny 7:10 fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetan'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Eto aloha zany hoe ny tenan'ny tompo, zany hoe ilay niakatra iny zany, ilay vatana niakatra iny, Jesosy Kristy manko rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia vatana fa tsy resaka hoe fanahy rivotra na tahaka an'izany fa azo tsapaitanana, hoy izy mihitsy nanao hoe tsapao izy jereo, ary le anjely laza hoe tahaka ny niakarany ihany no idinany. Misy manko mety fampianarana manao hoe ary tsy hita maso izany ary mangingina ary tsy hita izy, tsy ryhavana, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetan'Andriamanitra, zany hoe manakoako izany fiaviana izany, manakoako izany ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eo amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Izany hoe mitalakotrokotroka koa izany fiaviana izany, manakoako izany fiaviana izany. Ireo izay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany, izay kary maty tao amin'izany finoana izany, hitsangana izy ireo, zany aloha dia efa manakoako zany. Be dia be zany ny fasana zay ivo any amin'ny toerana maro isan-karazany ihany, be dia be mivo ny fasana, mitsangana reo olona ireo, ary amin'ny toerana maro koa dia iova ihany koa reo olona zay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany. Koa dia tsy zavatra miafinafina zany izy ity, fa zavatra manakoako ary fifaliana lehibe ho an'ireo zay manana an'izany fanantenana izany. Dia zao no hita eto amin'ny Korinthiana voalohany toko 15:1-5 ka hatramin'ny 4:10. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra ka ho tsofina ny trompetra. Maria le teny hoe trompetra, ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalefona. Zany hoe zany rehetra izany dia manambara ry hava-malala fa Kristy dia ho avy amboninahitra, Kristy dia ho avy amin'ny fomba manakoako, Kristy dia ho hitan'ny maso rehetra. Anankiray zay ny manaraka koa dia zao fanantenana lehibe ho an'ireo zay mino azy, ho an'ireo zay manolotra ny fiainany manontolo an'Andriamanitra. Fanantenana lehibe ho antsika izany, satria ho avy izy, satria araka ny voalaza eto dia ho resy ny fahafatesana. Amin'izao fotoana izao manko dia toa resy isika miady amin'izany. Ity virus corona ity dia be dia be ny maty, toatra ny mandresy izany fahafatesana izany, vokatry ny zavatra maro samihafa. Fa ho avy ny fotoana riavana, ho avy ny fotoana, ary amin'ny fiavian'i Kristy no efa andresena sahady an'izany fahafatesana zany ny tapany voalohany. Satria rehefa mitsangana ireo zay maty ao amin'ny tompo dia fandresena lehibe izany, fandresena lehibe. Ary ireo zay mbola velona ka mbola mitoetra dia tsy ho faty intsony, fandresena lehibe izany. Noho izany raha miatra izany fahafatesana izany ankehitriny dia zao, aoka tsy ho kivy isika ary tsy valaketraka any amin'iny dia tena resy tanteraka. Mafy ny mamoy havana, mamoy namana, mafy zany zavatra izany, fa nandalo tamin'izany daholo tsika rehetra ireto. Kanefa zao tsy tokony ampivalaketraka tanteraka izany, satria fantatra fa mandalo ihany zany. Ho avy ny fotoana izay hitsarany zany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia ho resy ny fahafatesana ho an'ireo zay maty ao amin'i Kristy,
ho an'ire zay velona ao amin'i Kristy dia tsy anan-kery intsony zany fahafatesana izany. Ary zany no antony ianarantsika ny tenin'Andriamanitra, zany no maheto antsika satria Kristy nanao an'izany planina izany. Ny planina dia ny tsy andao antsika amin'ny sarotra, zavatsarotra tokoa ry havana ty miady amin'ny fahafatesana ity, tsy nandao amintsika amin'izany Jesosy fa nanome vahaolana izy dia ny andresena an'izany fahafatesana izany. Izy efa nandresy an'izany fahafatesana izany, nalevina izy ary nitsangana tamin'ny maty, ary zany fandresena izany no fandresena ho antsika ihany koa. Fanantenana lehibe izany. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia amaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, voninahitra lehibe mba amin'ny anjely alikisa, ho avy anakoako amin'ny fahafenoan'ny voninahitra miaviany Jesosy Kristy. Dia zao any amin'ny Apokalipsy 1 ny 14 ka hatramin'ny 17 dia lazaina eo ny vokatra zany zavatra izany, akony zany dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny toerany, ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny mpife-arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjara aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fendrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'olona, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo, ka iza no mahajanona. Izany hoe izany fiavian'i Kristy izany koa dia anatanterahana sahady ny vokatry ny fanapa-kevitry ny tsiraray avy. Ireo zay nanapa-kevitra nandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany, nampilefitra ny sitrapony teo ambany sitrapon'Andriamanitra ary nanaradia azy, dia efa omena azy sahady izany valisoa izany, fiainana mandrakizay, fitsanganana amin'ny maty, fanovana ho tsy mety ho maty intsony, zany hoe tsy ho faty intsony. Tsy hoe kory takan'Andriamanitra fa faranana hatreo zany ny fahafatesana, dikan'izany dia mandray an'izany vokatra izany isika. Fahasoavana lehibe izany, fa mampalahelo kosa ry havana ho an'ireo izay tsy naray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany, ho an'ireo izay tsy nanolotra ny tenany ho an'Andriamanitra, ho an'ireo izay tsy nametraka ny fiainany teo amin'ny ampelantanan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, dia andositra ho zava-doza ny miandry azy ireo. Koa izao ilayntsika ny misafidy sahady, deny zao misafidy ny amin'ny hoe amin'ny tobin'iza moa isika io, amin'ny tobin'Andriamanitra sa amin'ny tobin'ilay fahavalon'Andriamanitra, satria isy ny fanavahana amin'izay fotoana izay. Ary ny amin'ny Matthieu 7:17 dia zao no lazainy eto sy ny manaraka, ary namaly izy ka nanao hoe: ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny hafa dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitroina rehetra mba amin'ny izay manao meloko. Dia nipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, ary any no isy ny fitomaninany sy ny fikotroanify, ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manantsofina aoka izy iainy ho Jesosy. Eo zany amin'izany fiaviana izany no isy ny famalina, isy zany ny fandraisana ny vokatry ny fanapa-kevitsika tsiraray avy. Izara roa ry havana ny olombelona nanomboka amin'ny Adama, zany hoe ny olombelona voalohany Adama ka hatramin'ny teraka farany, dia izara roa, tsy izara telo akory, tsy misy hoe ny ampovoany, fa izao mizara roa,
ny vary sy ny tsiparifary araky ny voalaza eo. Tsy misy hoe voafa fa na vary na tsiparifary, izany hoe na manaraka an'Andriamanitra na tsy manaraka an'Andriamanitra. Ka izao zay tsy tena manaraka an'Andriamanitra zany de efa mandeha ho azy ny makany amin'ny toby anankiray. Ka am'izay fotoana izay, amin'ny fiavian'i Kristy de efa hita eo sahady ny fihavahana, satria ireo zay maty ao amin'ny Kristy ihany no hitsangana, fa reo zay maty kosa nefa tsy nanolotra ny teny no an'Andriamanitra dia mbola tsy hitsangana aloha. Ary ireo izay miaina miaraka amin'Andriamanitra ka mbola velona ihany no vany, fa reo hafa kosa dia atahotra izy ireo ary ho faty miandry indray ny fitsanganana faharoa zay ho amin'ny fahafatesana zay mbola ho ianarantsika zany any aorinany. Ka izao ho an'ireo zay manaiky an'Andriamanitra, ho mpamonjy ny tenany, ireo zay manatona an'Andriamanitra, de zao ny voalaza ary ho lazaina amin'izany andro zany, indro Andriamanitsika izay nandrasa antsika hamonjy antsika, indro Jehova zay nandrasa antsika koa, de aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Izany hoe ireo zay miandry an'i Kristy amin'izao fotoana izao, zany fanantenana mahafinaritra zany, de iravoravo izy, iravoravo satria indro tokoa lay Andriamanitra zay efa nandrasana. Ary zao no voalaza eto, ary nahitany lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny, ary ny masony dia lelafy, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany, ary miakanjoakanjo voafafy izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra, ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba amelenany ny firenena, amalina ny firenena, ary izy anapaka azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsaka ny famiazana ny divainy firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa, ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny, izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ina moa ny hevitra zany? Raha tsorona ry havana de zao, ho avy Kristy, ary ho avy izy tsy toy ilay zazakely tao Betlehema intsony, fa ho avy amin'ny mampanjaka azy, amin'ny mahatompo azy, amin'ny mahandriamanitra lehibe azy, feno voninahitra, ary ho avy izy amin'ny famalina, mba hamalina ny firenena, mba hanomezana ny valiny zay nataony avy, koa noho izany mizara roa zany, ireo zay ho very ary ireo zay voafontsy. Mbola inarantsika amin'ny manaraka ny fizotrany zany, fa ty androany ity dia mbola mampiditra zany lesona zany ihany, fa izao ny zavatra tiatsika ho tadidiana amin'ny Titosy 2:7-7. Zao no voalaza, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika de Jesosy Kristy isika. Fanantenana mahafinaritra, io zany ny fanantenana zay lehibe, fanantenana zay antenaintsika, fanantenana zay ananantsika toko tsy mamitaka avy amin'ilay tsy mandao amin'ny sarotra. Ary inona indray ny voalaza amin'ny Apokalipsy 2:2-1:20 zao no voalaza eto, ary andeha ampidirina kely amin'ny fanazavana izy, zany hoe ho hitatsika zany fa i fiavian'i Kristy io dia azo antoka, izara roa ny olona, ireo zay ho vonjena ary ireo zay ho very, ka anjarany tsiraray avy zany ny mifidy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ireo zay manatona ny Kristy de fanantenana lehibe zany, fa ho an'ireo kosa zay
tovarimbarinana tsy mirarana mandà mihitsy am'izao fotoana izao zany feviany Kristy zany de tena ho zavatoza tokoa satria iteraka fahaverezana izany mampilaza mako sady fanatanterahana ny fahaverezana izany izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola ialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary zay masina aoka mbola iamasina ihany izy indro avy faingana ho Jesosy ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asa inona moa ny tiana ambara eto ho avy ny fotoana izay antsoina hoe fikatona ny varavaram-pahasoavana izay tsy azo ovana intsony tonga ny fotoana izay tsy maintsy fantarina am'izay hoe iza ny tena vaovontsy ary iza ny overy zao zany de mbola fotoana ny fanapaha-kevitra fa ho avy ny fotoana zay efa mifarana am'izay tahaka ny atao hoe rehefa manao fanadinana any am-pianarana de zao omena ny ora ny amin'ny hoe ty fanadinana ty de adiny ray de rehefa tapitra ny adiny ray dia angonina ny fay na alefa izany amin'ny internet angamba am'izao fotoana izao torak'izany koa eo amin'ny manao marathon misy ny ora hoe atreto ihany no azo ekena hoe mahavita ny olona anankiray ho avy zany fotoana izany mbola tsy tonga nefa zany ho antsika matotsika mbola mandinika zao fa izao ho avy zany fotoana izany ka am'izay fotoana izay ry havana de zao tsy misy zavatra sovana intsony ka zay le voalaza eto hoe manao marina de mbola iamarina ihany ary manao ny meloka dia mbola iaratsy hatrany ihany ka ho avy Kristy manao hoe eto amiko izy ny famaliana zao manko raha mijery ny fiainana andavanandro isika misy an'ireo zay tsy miraran'Andriamanitra de ohatrany vitavita ho azy misy aza ny manao tsinitsinina an'Andriamanitra mihitsy azy de ohatrany tsy misy zavatra manjoan'izy ireny tsy ry havana famindrapo nomen'Andriamanitra mahatonga ny olona takan'izany mbola velonaina satria tian'Andriamanitra mbola hibebaka izy fa izao ho avy ny fotoana izay amalian'Andriamanitra am'izay arak'izay nataotsika fa raha makeo amin'i Kristy isika de zao mandray ny fahasoavana lehibe izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ireo izay manohy tena ho an'Andriamanitra isika ka izao anjaratsika zany am'izao fotoana izao ny miomana ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia ary aoka izay mare anao hoe avia ary aoka ho avy izay mangetaeta ary zay mety aoka izy isotro mamaim-poana amin'ny ranomaina izay mety Andriamanitra dia tsy manery antsika fa miangavy antsika izy miangavy izy manao hoe avia ary aoka ho avy izay mangetaeta ilaitsika zany hoe mangetaeta an'Andriamanitra mangetaeta ny famonjena ary zay mety aoka izy isotro mamaim-poana amin'ny ranomaina io le ranomaina izay amin'ny tany vaovao izay omen'Andriamanitra efa nomanin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy za de manambara amin'izay rehetra mandreny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy ireo Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eo anatin'ny boky koa noho izany ry havana dia ilaitsika tokoa araky ny hita eto ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity de soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tany masina de zay zavatra voasoratra eo anatin'ity boky ity nomena antsika ny boky ao ny boky ny Apokalipsy ao ny tenin'Andriamanitra ny dinina izany mba hahatonga antsika hiomana hahatonga antsika andray fanapaha-kevitra lehibe zany no ilaitsika de hoy ny voalaza amin'ny teny farany eto hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny avy faingana amen avia Jesosy tompo tonga ny fotoana ry havana zay andraisantsika fanapaha-kevitra
ny fanapa-kevitra izay iraisitsika amin'izao fotoana izao dia ny manolotra ny teny antsika rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra, ny fotsika rehetra, ny tena antsika manontolo mihitsy, misafidy deny zao, zany no ilain'Andriamanitra. Dia ny mbola misy ny fotoana dia aoka isika anatona azy, satria ho avy ny fotoana izay tsy azo atao intsony zany zavatra zany, tapitra ny fotoam-pahasoavana, fa mbola fotoam-pahasoavana zao. Ka inona ny ataontsika? Satria zava-misy ho avy Jesosy, ho avy tokoa izy, anavaka ny tsiparifary sy ny vary, izany rehetrarehetra izany, anavaka n'ireo izay manatona an'Andriamanitra sy tsy manatona an'Andriamanitra, samy andray ny valiny avokoa. Fa ilay namantsika, ilay tsy mandao amin'ny sarotra, dia fa nanomana ny fiainana mandrakizay ho antsika izy. Ka isika ihany no manenina raha ohatra ka manao antsirambina n'izany. Fa ho faly kosa isika rehefa ho avy izany fotoana izany. Ka amin'ity androany ity dia andeha isika. Andeha isika hanapa-kevitra. Voalohany indrindra, ino fa tena ho avy tokoa Jesosy. Ho maripototra izany, mangataka amin'Andriamanitra mba ho lasa maripototra ao am-pontsika izany. Ka izany no hahatonga antsika tsy ho voahozongozona na dia hiara-ny zavatsarotra azy amin'izao fiainana izao, satria sarotra ny fiainana. Dia hitombona tsara isika satria mamahatra, manana famaharana isika ao amin'Andriamanitra. Ny fanantenana mahafinaritra, ray izay, tadidio izay. Manaraka an'izay ny anarantsika teto ny amin'ny hoe ho avy amboninahitra izy, ka tsy tokony voafitaka isika ny amin'izay hoe Kristy santoko, fa ho avy izy amboninahitra. Manaraka an'izany mianatra koa isika ho avy izy amin'ny fahamaliana, amaly ny olona arak'izay nataony. Ka ho an'ireo izay voavonjy dia manao an'izany miaraka amin'ny Kristy izy, manatona ny Kristy, manolotra ny fiainany ho an'ny Kristy. Dia zao zany fiaviany Kristy izany dia vaovao mahafaly, mahafinaritra, tena mahafinaritra, fanantenana azo antoka. Fa ho an'ireo kosa izay manao tsirambina na manao tsinitsinina sanatrian'izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra, dia anenina, kanefa amin'izay fotoana izay fa tara loatra. Ka androany izany ny fotoana ny fanapa-kevitra, tsy rahampitso fa androany. Izy ary amin'ity androany ity no manavao na mbola vao manao mihitsy, fa fanapa-kevitra ny amin'ny hoe Andriamanitra mba iriko manana an'izany fanantenana izany, mba iriko sy manapa-kevitra noho ny fahasoavanao, mba anisany ireo izay mandray an'izany valisoa lehibe izany, dia ny fananana anao ary ny fiainana mandrakizay. Ampio Andriamanitra mba tsy ho latsaka amin'ny tsirambina na fanaovana tsinitsinina, fa mba ametraka ny zavatra rehetra eo am-pelatananao, iomana ho amin'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany, amin'ny fanoloran-tena, amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fivavahana, amin'ny firaisam-po amin'Andriamanitra samy hafa, fiomanana ataony izany rehetrarehetra izany. Iza amin'izao fotoana izao no mandray an'izany fanapa-kevitra izany. Aoka tsangana ny tanana, na ianao any amin'ny manaraka amin'ny Facebook na amin'ny fomba hafa na amin'ny Zoom, atsangano ny tanana amin'izao fotoana izao. Ampidino ary ny tanana, andeha isika hivavaka. Raha eo, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao izay efa nahatobako aminay tsiraray avy. Ary dia manome anay ianao fampitandremana ary miantso anay mandrakariva mba tonga anay hanana anjara amin'izany fiainana vaovao
lanitra vaovao sy tany vaovao zay efa nomaninao izany. Ka indray toy zahay mananga-tanana, nanangana ny tananay teo, nanolo tena. Tompo, raiso izany, ekeo zany. Ka ny fiainanay dia fiainana mamikitra aminao tokoa. Ka rehefa ho avy ianao, dia mba anisan'ny vary fa tsy tsiparivary zay. Nisan'ny voaray fa tsy anisan'ireo zay tsy mandova ny fiainana mandrakizay. Mba anaonay tsiraray avy. Raha amin'ny herin'ny tenanay ihany dia tsy vitanay izany fa mangataka ny hery avy aminao zahay. Ko ampio ary zahay. Misaotra Tompo, noho ny fahasoavanao no angatanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny tapabolana raha sitrapon'Andriamanitra dia andinika lohahevitra anankiray lehibe isika. Lohahevitra izay mety manahirana ny hafa momba ny maro amin'ity fiavian'i Kristy ity sy ny amin'ny lohahevitra hafa ihany koa. Ka dia manasa antsika rehetra mba hanohy mandrakariva ny fanatrehana an'izany. Ko dia atolotra ny Dr. Bell angamba ny fitenenana, azahoany mamarana na manao filazana na manao fanambarana sy fandaminana amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka Pasteur Paul Ratsarany amin'ny fitondrana fanantenana ho anay tsirairay avy. Raha mahalala araka ny nianarantsika tamin'ny lasa sy ny androany fa efa hitantsika avokoa azo tsapaitanana sy tanimasony amin'ny ireo toe-javatra maneran-tany na ara-tsosialy zany, na ara-ekônomika zany, na ara-pahasalamana izany, na amin'ny lafininana, na amin'ny zavatra any ambony, any amin'ny lanitra, na amin'ny zavatra ety amin'ny tany dia hitantsika ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy. Aoka zany isika mba tsy ho variana fotsiny amin'ny famantarana fa hijery ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay tsy mandao amin'ny sarotra. Tsara ny manamarina fa zavatra pozitiva izany zavatra izany. Indraindray mety hieritseritsika hoe zahako tsy mendrika ataoko ahoana ny hiatrika izany. Zavatra marihana zany eto dia ny hoe raha toa maniry ny eo amin'ny Kristy isika dia izy dia tsy mandao amin'ny sarotra. Ataony ny fomba rehetra ahatonga antsika ho any. Aoka isika anana izay faniriana hiaraka amin'ny Kristy izay fa izy dia hanampy antsika ho anisany vahoakany ary ho avy tsy ho ela izy. Tsy afaka hitentsika hoe oviana izay fiaviany izay fa zavatra azo antoka dia tsy ho ela izany zavatra izany. Zao dia misy fandaminana kely eto Paul kely izay ho ataontsika fanontaniana dia samy mamaly. Inona no sokajy mahaliana anao ara-pahasalamana? Inona ireo sokajy izay mahaliana anao eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny amin'izay efa dinihantsika teto? Afaka misafidy isika, safidy iray na roa. Zavatra hita zany dia saika mahaliana antsika avokoa indrindra fa ny momba ny fitsarana. Zavatra maro zany dia isika rehetra dia samy sahirana avokoa ary mila manao izay fitsarana izay. Manaraka dia fotoana fivoriana. Ny halavan'ny fotoana hatramin'izay dia eo amin'ny adiny iray sasany eo.
telopolo minitra momba ny fahasalamana, 80 minitra momba ny amin'ny ara-baiboly. Mety izy amitsika mety milaza hoe ho afoezina kely atao 80 minitra izy rehetra, sa ho alavana kely atao adiny 2 dia miladana kokoa. Ary anjarantsika zany no mampahafantatra. Hatramin'izay zany dia nataontsika eo amin'ny adiny iray sasany eo ny fivoriana, natomboka amin'ny 7 ora sasany aty amin'ny centrale izy io na amin'ny 9 ora sasany any amin'ny East Coast. Dia hatramin'izay ny fomba fanao tsara ihany no mandray ny hevitra avy amintsika tsirairay avy. Eny ary miandry olona ray na roa isika dia Paul. Eny ary. Hitantsika fa isika rehetra zany dia ny ankamaroantsika dia mankasitraka ny amin'ny adiny iray sasany eo amin'ny 30 minitra latsaka kely eo mba ny fahasalamana, dia eo amin'ny adiny iray eo ny fampianarana ara-baiboly. Kristy tsy mandao amin'ny sarotra. Misafidy aho hiaraka amin'ny Kristy dian'izao. Tsia, efa metimety aho izao. Mbola mieritreritra kely. Mila mandalina hatrany aloha. Ahoana ny safiditsika? Hisafidy hiaraka amin'ny Kristy aho dian'izao. Eny ary miandry valiteny vitsivitsy sika dia faranana izany ny ankamaroantsika dia nifidy hiaraka amin'ny Kristy eny dian'izao. Andriamanitra anie hanampy antsika amin'izany safidy izany mba hiazo ny safiditsika amin'ilay Kristy tsy mandao. Tsy misy sakaiza mahatoky sy tiantsika mihoatra noho Kristy ary niriny dia niahatonga antsika hanana izany fiadanana maharitra izany. Kristy ilay sakaiza tsy mandao amin'ny sarotra. Ireo izay mbola mandalina dia Andriamanitra anie hanampy mba izao fotoana fiarahana amin'ny pasitera Paul Ratsara izao dia ahafahantsika miditra rahandalina kokoa. Raha misy manana fanontaniana dia azo atao mandefa izany aty amin'ny messenger dia voaraiko dia omena pastora tsara na ho an'ny tenako dia hovadintsika amin'ny fotoana manaraka izany. Saotra antsika rehetra zany ny amin'ny fotoana rehetra izay lanitsika teto Andriamanitra momba ny tsirairay avy ary ho ambinina amin'ny asa mandraray isika ka hampiatra ilay fitsaharana. Dia ho faranana pasteur Paul Ratsara afaka mamarana amin'ny vavaka alohan'ny isarahantsika. Eny ary tompoko. Iara nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray malala tsara indrindra izay any an-danitra izao. Fahasoavana lehibe no azonay tamin'ity androany ity, teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, teo amin'ny fanantenana izay omenao. Koa ankehitriny raha hiala amin'ity toerana ity, amin'izao Zoom izao zahay na eo amin'ny serasera isan-karazany, mangataka anao tompo malalo mba hitoetra ao am-ponay ary impio zahay sy ny ankonanay mba hivelatra mandrakariva. Ka nana fotoana indray zahay amin'ny tapabolany androany raha sitraponao hiaraka eto indray andinika lohahevitra tena ilaina mba tonga anay ho vonina amin'ny fitsenananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Dia misaotra antsika indrindra ary a dia amin'ny aogositra voalohany premier août zany a ny feonantsika indray a maniry antsika sy ireo namana rehetra ho tafavory ahafahana mandinika ireo lafiny ara-pahasalamana sy ireo lafiny ara-panahy. Dia amin'ny fito sasany ihany zany a no fotoana iarahantsika adiny iray sasany eo. Misaotra indrindra tompoko. Betsaka pasteur. Misaotra indrindra mahafinaritra miona. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Eny ary eo. Betsaka pasteur. Eny ary tompoko. Manana fanontaniana kely azafady raha mety possible ve ny mametraka manao séance na question réponse rehefa amin'ny fotoana manaraka? Zany ao aorianan'ny fotoanany rehetra dia afaka asiana hevitra manokana ho an'ireo izay manana fanontaniana, ataontsika hoe breakout rooms, dia afaka mitsofoka ao izay rehetra manana fanontaniana na afaka atao ampabemafy tokoa ny fanontaniana. Mila fa azo atao se pasteur Paul Ratsara? Azo atao ka. Azo atao fanontaniana momba ny lohahevitra zany. Momba ny lohahevitra. Ty mba fanontaniana anankiray koa amin'ny lafiny archive. Mety misy sita ve azahoana maka na mi-télécharger ohatra hoe ny famelabelarana momba n'ilay fitsarana teo na ny famelabelarany pasteur Paul Ratsara momba n'le mba azo mety ampita-pitaina ho an'ireo izay namana na fianakaviana izay tsy nahatritra teto zany efa afaka efa nataony Darelao zay. Ao amin'ny Darel raha eo ao avokoa ireo zavatra rehetra izay natao teto zany a nandritra fotoana lasa azony Darel zarainy eto indray mandeha ve ilay efa nataon'io le izy. Efa nataon'io le izy? Oui. Chatte eo zany. Afaka mijery amin'ny YouTube avy hatranintsika. Soratana fotsiny YouTube hoe Kristy tsy mandao. Efa eo daholo rehetrarehetra hatramin'izay. Ok. Eny ary. Misaotra ny mpikarakara zay, misaorana manokana Darel amin'ny fandrindrana ny era aman-jery dia tombotsoa ireo izay tsy afa-manatrika koa moa. Misaotra ny Darel. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka tompoko fa tena mampahery ny fampianarana. Misaotra tompoko. Atsika amanahaka indray. Eny ary. Eny ary. Tafandrimandry zany ianareo moa zany tafandrimandry. Zay ny faniriana ile hoe matory tsara arak'ilay fiofanana niraitsika teo. Tokony atory zany zao. Torimaso ny divantsika mpanankarena e. Eny ary. Efa mpanankarena indrindra tsy matory a. Eny ako dia aoka asika mba hanana izay fanandramana tsara izay e. Torimaso fahasalamana. Mampamangy eo. Matory daholo ary. Eny ary. Andaya zigiza Tetika tuku Ireze mala elufu Midal misentu Simitu maniza
atranondray misy toerana ampitoeranao ho aiko odory ho avelao ao ity eny iaraka aminao uninao wandapanao rideso tisituni tumani fona tangalaelu fa weuanilanilera Malalanti kizaina fu Nuyana kaitena nite sobe fiti Efada pija ti ulia tanunja Tisintuni dumani Ona tangala yelu If I die